Finaritra indray zay anio amin'ny alalan'ity fandaran'ity ho an'ny vahoaka malagasy tokantrano tsirairay avy na ny avaratra na ny atsimo na ny andrefana na ny atsinanana io manahiatrika ny fanatren'Andriamanitra miaraka tsika mianakavy akory aby nareo any avaratra any ny any atsimo ny andrefana salama aby tsika ho tahiny Jesosy tsika rehetra voarainay tsirairay avy atao mifandarana ny taray na ny olana ny vavolombelona ny famahofahoan'ny fifaliana ho anisy tokantrano malagasy rehetra finaritsika mifampizarany tsara atao anatin'ity fandaran'ity samaraina ho tahin'Andriamanitra indrindra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Anitsika dia mbola toy ny fanomanana ny rallye de miracle zay ataony 26 27 28 février ho avy zao ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena ao amin'ny palais de sport Mahamasina. Ary manoloana izay dia fanomboana le izy vaksehatra ny rallye eto Antananarivo fa ny any amin'ny province iray avy dia marihana fa tsy ho ela ihany koa dia ho tonga any aminareo ny azo vanon-kolakana hitondra an'izany fanovam-piainana mahagaga miaraka amin'ny Jesosy zany. Mino ihany koa zay fa hita fafinaretana sy fifaliantsika tsiray avy ao anatin'ity fandaran'ity satria anio indray dia amaly ireo etaeta rehetra ny amin'ny fanontaniana tiatsika anomanana ny fiainam-panahintsika tiatsika andraisana fanazavana mba ahatonga tsika anana ihany koa zany fahatsapana zany tahaka ireo hafa rehetra nandray fahasoavana tany alalan'ity fandaran'ity ho an'ny isa tokantrano. Avy erantsika dia tsy ambahamba fa ametraka ny fanontaniana voalohany ny amindreo zay etaeta-po mpanaraka tsy tapaka ny fandarana sy tokantrano amin'ny alalan'ity fandarana ity mangataka avy hatrany pastora ny fanontaniana voalohany zay volona ao an'ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarantsika. Fifaliana foana moa no midinika sy miresaka momba fanjakan'Andriamanitra indrindraindrindra hoe mamaly ny etaeta-po zay mahazo ny olona zay tiany mba ho ataon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Matetika moa tsika rehefa midinika momba ny hoe zavatra ho ataon'Andriamanitra na vokatra io na fanasitranana na fanafana na valim-bavaka dia tsy misaraka amin'ilay atao hoe finoana. Ny fantaniana ho amin'ny fiomanana hiatrentsika ny rallye de miracle pasteur dia ny hoe inona moa zany le tena atao hoe finoana araka n'izay tian'Andriamanitra mba ho hita sy hiainan'ny olona eo amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny fiatrehana ny fanomanana ny rallye de miracle. Ny finoana dia fanekena an'Andriamanitra tsy hita nefa pahefa ny zavatra rehetra natonga ny zavatra rehetra ary antipisiany zavatra rehetra midika fanantenana sy fahatokiana ary fanakinana tanteraka tsy ampiambambana ny fahatsarana rehetra hitranga eo amin'ny fiainantsika ny amin'ireo tsy takatry ny saina rehetra lalovantsika ny amin'izay mety mahatapidalaka lentsika fa misy vahaolana eo am-pelatanan'Andriamanitra ny amin'izany. Finoana dia ny atao hoe finoana de devise universelle na vola iraisam-pirenena ny finoana zay mitovy ny lanjany maneran-tany. Zany hoe raha hitantsika maneran-tany ny vokatra amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra dia afaka ho hitantsika eto Madagasikara ihany koa zay vokatra mety fantatsika fa vita ny hafa any ivelany satria Andriamanitra iray ihany ninotsika, Andriamanitra iray ihany no fiainantsika. Izy raha tao nefa milaza fa tsy miovy izy ho maly sy anio ary mandrakizay mipetraka mandrakariva eo amin'ireo mpanaraka tsy tapaka mifandarantsika ny hoe ataoko ahoana pastera nino an'izay tsy hitako. Raha ny hitantsika ny enao metrantsika ny fanaitenantsika dia tsy ilaina intsony zany ny finoana satria ozy ny Hebreo 12:12 voalohany ny finoana ozy izy dia fahatokiana ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Raha miresaka zany mikasika momba ny finoana ianao zao antaniko amin'ny fomba tsotra anao leo ambadiky ny vata fahita lavitra io miteny hony ny rainareo fa tsy misy hafa tamin'ny dadabenao mihitsy ny tarehinao nefa fonombola voatelo volana ianao dia maty ny raibenao dia tsy afaka andany fisian'ny raibenao ianao noho ny fisian'ny dadanao ary satria misy marika ahafantarana ny fisianareo hita maso aty ivelany hoe tena mitovy azy mihitsy ny sofinao tsy afaka ny teny ianao tsy nahita azy dia tsy mino azy satria ny profo ny fisianao dia manambara ny fisiany teo alohanao. Ny telasa zany fa zay misy le fisian'Andriamanitra tsy afaka ilazitsika hoe tsy misy ny rivotra fa ny profo ny fisian'ny rivotra na tsy hitany masontsika aza dia miaintsika ary ny fahafahatsika mahita ny fisian'ny rivotra dia ny profo voalohany ny fietsen'ny ravina zany mietsika ny ravina amin'ny 26 27 28 zao mety tsy hitantsika maso hoe io Andriamanitra fa nomeny ny teniny ary ambadiky ny teny zay antipisiany tsy nisy ho tonga misy ny toetra le hery afaka nova ihany koa an'le tsy misy antenantsika mba ho tonga vokatra hitranga azo sapahitana no fiainantsika atao hoe profo velona. Ao anatin'io fotoana io zany zao ny zavatra mitranga dia ity
lay Andriamanitra nampanantena fa ho eo amintsika ary mananyesiny fahefana tsy takatry ny saina tsy maintsy anova ny tantaram-piainantsika mikasika mahagaga hitondra vokatra atao hoe fahagagana. Izy le tsy hitatsika nefa antom-pisitsika ny mampanantena fanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Raha miteny an'izay Andriamanitra ao anatin'ny hoe finoana dia tsotra satria iresaka amin'izay tsika mikasika momba ny finoana. Naiza eto tany misy mpino anankiray dia natao hisy zavatra hitrangy amin'ny fiainan'izay mpino zay anehoana ny fisian'Andriamanitra ao aminy ao aminy satria ny porofo lehibe indrindra ne rahalahy dia tsotra ianao le mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandarana io zao misy zavatra tsy vokatry ny safidinao nefa tsy maintsy iainanao. Ohatra fotsiny mety ngezangeza zao masonao dia manam-pandrina anao mahita ny olona kelikely maso hoe raha mba ohatroatra n'iny zao masoko dia mahafinaritra teteny aminao fa le mahatsaranao mihitsy nataon'Andriamanitra anao ianao io zany dia unika eto tany. Zay ny nanaovan'Andriamanitra anao raha tsy safidinao no nanao ny masonao ary tsy sur commande ny oronao sy ny volokoditrao dia teteny mila mino ianao zany fa misy zavatra misy commande anankiray eto tany mandidy ny zavatra rehetra arak'izay tiany. Zay le Andriamanitra toritsika eto amin'ny fandariny Asvegael teteny aminao zany fa ianao io dia afaka nihita zavatra amin'ny otra lavitra no ny fanirianao. Zay ny atao hoe fahagagana. Tao am-pon'Andriamanitra ny fiheverana antsika. Zay le tao am-pon'Andriamanitra hiheverana antsika. Ka raha hitentsika tsy misy Andriamanitra satria tsy mahita azy dia vobe anao satria tsy afaka ny tsino ianao hoe misy ny dadabe anao no ny antom-pisinao dia porofo ny fisinao eto tany dia porofo ny fisin'Andriamanitra. Talohan'ny dadabenao dia rehefa tao amin'izay ny anna dia Andriamanitra ny voalohany indrindra, Andriamanitra ny taloha indrindra teo amin'ny fiainantsika. Afony mbola tsy ary zao tontolo zao ny Genesis toko voalohany ny voalohany dia fa teo Andriamanitra niatrika ny aizina voalohany. Ny dikan'izay ny fiatrihan'ny aizina no natonga fahazavana, ny fiatrihan'ny aretina no tonga fanasitranana, ny fiatrihan'ny fahasarotana no tonga fahagagana. Dia teteny aminao azy ary azo antoka ny mana sy antenaina ny fanatrehan'Andriamanitra fa hitondra vokatra tsy takatry ny saina rehefa mintsika. Dia ozy izy ny Hebreo toko 4:25 takiny ny finoana. Takiny ny finoana satria par le biais ny finoana ny miditra tsehatra izy. Amin'ny alalan'ny finoana no anela ny lalan'Andriamanitra. Zay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Zotom-pitadiavana n'Andriamanitra ny takiny amiko sy aminao. Fa ny fanatanterahana ny famaliana dia izy Andriamanitra no anatanteraka. Raha tsy maintsy ny finoana dia tsy maintsy mivokatra. Raha sanatria ka absent finoana dia mbola te-hanampy antsika ihany Andriamanitra hiasa mahery amin'ny tontolon'ny fanantenantsika mba afatsika miandrandra fa izy le Andriamanitra izay nitateraka vokatra mahagaga sy nampanantena fa izy seho amin'ny herin'ny mahagaga mandritra n'io atelom-panafahana io, manomboka amin'io atelom-panafahana io sy ho amin'ny faritra hafa rehetra manera Madagasikara. Dia tiako sady andrandra ny any rehetra any hoe isy Andriamanitra anitateraka tontolo tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainako ary zao kehitriny zao dia afaka handray ny anjarako satria amin'ny toerana rehetra Andriamanitra. Dia ozy ny Isaia 5:20 ndiny voalohany sy ny faharoa ny tanany Jehovah ozy tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mare. Raha afaky ninontsika miaraka atao anatin'ity fandarana ity ao ambadika vata fahitalavitra io ary betsaka nefa nandray kasika avy amin'izany dia fa afaka hitsotra sady ny tanan'Andriamanitra zao kasika ny aretina rehetrarehetra. Ianao le marana ambony fandrina io zao amin'izao fotoana zao raha hitsanganao tonga dia andray zany fanasitrana an'izany ny aretina andoro rehetra hitsatra amin'izao fotoana etenenako zao. Ny kansera sy ny fivitosana rehetra hiaisotra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fampahorina rehetra entiny devoly amin'ny fanakorontanan-tsaina dia esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny taova tsy mety rehetra ao anatinao satria izy nary anao tamin'ny sofla indray mandeha dia nisy zany rehetra zany zay hery zay androany mitondra fanafana sy fanasitrana ho an'ny tenanao sy ny fiainanao ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fanafananao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ity fandaran'ity zany dia efa manomboka sady ny rally de miracle satria ao anatin'ny vaky-pahagagantsika, ao anatin'ny onja-pahagagantsika dia tiako andrehanao sady andray no tafiditra soa eo amin'ny fiainanao zay famonjena sy fanafana zay ary zay karazana kasika zay afakely zay taon'Andriamanitra zay no hiteraka vokatra afakely eo amin'ny fiainanao. Alahoery ara fa tianao Jesosy. Raha eto ianao manam-paniriana, manana etaeta feno ao anatin'ny fonao mba tendray zany kasika zany sy iainana zany kasika zany sady atao anatin'ity fandaran'ity dia tiako ny ameriananao foy zao vavaka zao miaraka amiko. Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manantona anao araiko reko ny teninao mamindrafo amiko mamela ny eloko mila ny fanadiovanao raisiko ianao Jesosy ho tompoko, raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana
midira atao anatiko soraty eo ambokon'ny fiainana ny anarako ary atao visany olombavonjy misaotra Jesosy misaotra amin'ny zavatra rehetra amen. Dia zay ihany koa no ametrahanay ny veloma finaritra ho amin'ny fandarana anio ny fandarantsika manaraka dia mbola hitoy hatrany ny valim-panontaniana amin'ireo dinika rehetra zay nilatsika ny fanazavana avy amin'ny tompo andraisantsika sy homanantsika ampanahy ampinoana reo tranga rehetra zay hoataon'Andriamanitra ny fiainantsika ka ilatsika ny tanany sy ny fanampia. Tianao fantatra ve tena tianao Jesosy mangedahitanao izy ary miandrandra ny fiovanao sy fatokinao azy tanteraka ho an'Andriamanitra reny voninahitra zay fazatra amin'ny talonina ankehitriny amin'arak'izay amen. Veloma tompoko tain'Andriamanitra veloma tompoko. Afaka ny fatorana rehetra ho esorina ny fanahintainina rehetra jamba ahiratra mona hiteny eny malemy ao mpatanjahany satria ho eo ny fanatrehany tsy tompo. Fety misy mikroba ny trano zanako ao tsy nana tena trona hatramin'izao kansera minoko zany dia sitrana soma tsara kansera le izy dokotera ny teny hoe sitrana ianao afaka ny fatorana rehetra ho esorina ny fanahintainina rehetra satria ho eo ny fanatrehany tsy tompo. Ny zavatra mamay afaka mihitsy zany tato anaty afaka ny fatorana rehetra ho esorina ny fanahintainina rehetra jamba ahiratra mona hiteny eny malemy ao mpatanjahany satria ho eo ny fanatrehany tsy tompo. Velona Jehova